Salama dore. Araka ny dinika sy ny serasera ny fanaovana amin'ny gasy diaspora manerana an'izao tontolo izao dia raikitra zany ny fionana voalohany amin'ny 20 ny volana novambra ho avy zao fa za zany mbola angataka anaovana an'lizy amin'ny andro weekend zany satria misy ny gasy avilavitra, misy sasany avy any Norvège, sasany avy any Dubai ho avy eo de tiako ampitaina fotsiny hoe tokony vonombonina zany ireo zay vonona andray anjara amin'le fionana diaspora. Ny tanjona moa zany de tsy resaka politika mihitsy fa ahoana ny mba fandraisana anjara ataony ianao malagasy zay mipetraka any ivelany. Hitatsika fa eo amin'ny ray tapitisa ny malagasy amin'izao fotoana izao no kere any atsimo, zany hoe be dia be zany ny ankizy maty ho azy amin'ny anoanana ka fotoana zany zao andraisanao andraikitra. Na de fa mieritreritra anao za tsy ho any Madagasikara tsona, na mieritreritra anao efa tsy hoatro Madagasikara io fa androany zany mety mbola misy zavatra azonao atao. Anangana rafitra vaovao ny tanjona. Tsisy fanonganam-panjakana fa ny fanjakana misy amin'izao fotoana izao ngambany mety hiongana ho azy raha fahitatsika anazy satria jerenareo ny fifidianana tena efa tsisy mila ny fitondrana amin'izao fotoana izao tsony ny vahoaka, saingy tsy afaka amin'ny teny ny vahoaka sady inona moa zany ny arangaranga ny basy amantafondro de tsisy afaka amin'ny teny a Madagasikara. De tsika ty avelany afaka amin'ny teny sy manao zavatra de tokony andray anjara. Aoka zava fa tsisy loko politika na ny kely io. Fa ny olona hitarika an'li zany dia Andriamatoa Andriamasy Natanaela, efa hitanareo nanao invité du jour omaly. Zay zany miaraka mikondò amin'izy ka amin'ny toerana mandroso zay misy atsika de tsy hisy tsony zany hoe satria ikoto de tsy hoany ambany be ny toe-tsainao raha ohatra ka ikoto ny jerenao fa tsy ny firenena na ny malagasy 20 tapitrisa. Afaka tonga anao na tsy fampiarahabo amiko ara na anompanara, tsisy dikany zany, tsisy dikany zany manoloana ny responsabilité nao, ny andraikitra ao sy ny asina ny fandraisanao anjara amin'le izy. Ka atreto zany aloha de hoe mbola le 20 novambra zay no mipetraka any fa zany nanoratra tany amin'ny izy moa Andriamasy hoe ataovy le weekend le satria be de be ny olona fantatro namako avy any Allemagne sy rehetrarehetra milaza ho andray anjara amin'izy io. De zay zany le izy aoka mba tsy sin'ny fanatisme hoe satria zany nanoana ny anina, satria zany nanoana ny anina, satria tiako io fanatisme io tsy tsy nampipoaka ny inona moa zany ny tolona, tsy mampahomba ny tolona satria misy ty anoana ny anina, misy ty anoana ny anina fa raha nitambatra dolodolo tsy asina loko politika de tafavoaka le izy. Ka za mety tsy mifankahazo tamin'olona sasany ohatra hoe fanirisoa resaka aloha de tsy azavako eto le izy fa de zay le izy tsisy tokony fandraisana hoe za na ianao na za na ianao fa tsika ray manontolo tonga tambatra ny hery. Zay ihany aloha fa de manome vaovao zany mikasika le daty tapaka farany.